mitondra fandrosoana amin'ny fiainantsika raha olona tsy fantatsika zany ilay olona. Fa raha ohatra kosa ka ny ankoatr'izay dia mba zay olona mba fantatsika ny olona ao anatin'ny fianakaviana, ireo namana izay efa mifanerasera tamintsika na ireo olona izay everitsika fa ho namana satria efa mba nifanerasera tamintsika tamin'ny fiainana tena izy. Ny farany indrindra dia ny fitandremana. Mila mitandrina isika amin'ny fampiasana ireny karazana tambazotra tserasera maro isan-karazany ireny. Be dia be ny zavatra mahavoasazy sy voararan'ny lalàna ao anatin'ny fampiasana azy ireny. Raha tsy resaka fotsiny zany tsika zao ny ohatra hoe ny sary izay nizaraintsika nresantsika teo hoe afaka mizara sary isika. Ohatra zany hoe naka sary ianao teny ambanivohitra teny, nisy omby dia nalainao sarin'le omby. Fa izao nefa teo akaikin'le omby nisy olombelona dia tsy niasa saina ianao zany fa dia avy hatrany dia nizarainao ilay sary. Ka iny sary iny rehefa tonga ao anatin'ny tambazotranao dia mazava ho azy fa afaka hitan'ny olona maro. Raha ohatra ka tsy ankasitrahan'ilay olona teo akaikin'le omby ny amoahana sy anaparitahana ny sariny any anatin'ireny tambazotra ireny zany dia azo ny lalàna elohina ianao amin'izay fotoana izay. Ka mila mitandrina tsara zany isika amin'ny teny izay avoakatsika ao, ny soratra izay soratantsika ao, ny sary izay zaraintsika ao, mba amin'izay hoe fanehoantsika fa kristianina izay isika dia mazava ho azy fa tsy haneho fandranitana isika, tsy haneho fiantsina ady isika ao anatin'ireny, tsy hanopa olona isika fa tena hampiasa ampamendrehana ny tambazotra sosialy. Ny soratra masina dia milaza an'izao amin'ny Petera voalohany toko 7 ny andininy 10. Fa na iza maniry fiainana sy tahahita andro soa, aoka izy aro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Enganie ka mba tena hiaro izany fitondran-tenantsika izany isika, mba ho fitandremana ny tenantsika voalohany indrindra sy ihany koa mba ho fitandremana ny amin'ny zavatra mety akasika ny hafa izany. Teboka fahatelo farany amin'izao famelabelarana izao dia mifanaja ny fifanajana, se respecter ho isika teo amin'ny zavatra rehetra ataoko dia manaja ny tenako aho mba hanajany ny hafa. Ny zavatra rehetra izay zaraiko zany dia mba ho zavatra hafahako manaja maneho fanajana ny tenako sy ihany koa manaja ny hafa. Voalohany indrindra ao anatin'izay fifanajana izay dia izaho no tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra rehetra izay zaraiko, amin'ny zavatra rehetra izay asehoko, amin'ny zavatra rehetra izay soratako. Rehefa lasa ny fizarana izay nataontsika iny dia azon'ny olona atao amin'izay itiavana azy. Ka raha toa zany ka zavatra tsy mety ny nataonao tamin'ireny fizarana ireny dia mety hanaovan'ny olona fiomehezana ao anatin'ny tambazotra tserasera ao ianao, dia tsy ho tsara ho anao zany izay sary izay iseho izay. Manaja ny hevitry ny hafa ihany koa isika sady manaja ny fahasamihafana. No resahana izany nandritra ny seminera, nandritra ity herinandro ity zany izay nentin'ireo pasteur mirahalahy maneho hevitra ampitoniana aho na mety misy fandrangitana sy fiantsiana ay aza. Any anatin'ireny commentaire ireny dia mila tony mandrakariva isika rehefa maneho hevitra any, ary mitohy amin'ity torohevitra farany ity rehefa mba maneho hevitra isika amin'ireny commentaire ireny, naiza zany tambazotra misy atsika dia aza atao mihoatra ny fehezanteny roa izy ireny, aza atao mihoatra ny fehezanteny roa izy ireny. Mety antany angamby ianareo hoe inona ny antony fa maninona ny tsy maintsy ferana ho fehezanteny roa ny faneho-kevitra izay atao, satria amin'izay fotoana izay mba ho voasaina sy ho voalanjalanja tsara ny teny sy ny voambolana rehetra izay ampiasaitsika ka ho fanajantsika ny hafa dia tsy hiteniteny foana isika raha toka tsy hanao torapoa ao anatin'ireny faneho-kevitra ireny. Manontany tena mandrakariva rehefa hanao fizarana publication na haneho hevitra commentaire, mahaliana ve ny zavatra izay soratako? Mahasoa ny hafa ve? Mitondra fandrosoana marim-pototra ve? Maneho fahendrena ve izany zavatra zaraiko izany? Ary ny fanontaniana lehibe indrindra aza tena mila apetrakintsika dia hoe tena ilaiko ve ny maneho hevitra? Tena ilaiko ve
ny manao fizarana amin'ny fotoana rehetra zany dia aoka ho atsaitsika mandrakariva izany fanontaniana izany. Mamaraparana isika tian'Andriamanitra raha handrosy iaina zavatsoa isika ka mba hafantariny fa tsy voatery ahasoa avokoa ny zavatra rehetra, na dia mety ahafinaritra aza ny mahita an'izy ireny, na dia manao an'izy ireny ihany koa aza ny namana maro, dia tsy voatery ahasoa antsika izy ireny. Fa isika rehefa mavaly an'ilay fantaniana roa ngezabe tary amin'ilay hoe mifandray, dia any isika no mametraka izany eo amin'Andriamanitra. Izao ary tinio tsara aloha mialohan'ny hanao zavatra iray ianao ao anatin'ireny tambazotra tserasera ireny. Inona no mety fiantraikan'izany? Mety ho tsara sa mety ho ratsy? Izay ianao vao manapa-kevitra ny anoratra na izara na haneho hevitra any anatin'ireny tambazotra tserasera ireny. Fa ny lehibe indrindra dia izao, ny fanamasina izay ao anatintsika no mitarika antsika tsy hanao tao foana. Hijoro fahazavana eo amin'ny manodidina isika amin'ny alalan'ny fampiasana ireny fitaovan-tserasera izay nomena ho ampiasaintsika ireny. Izao no voalazan'ny teny soratra masina ao amin'ny Romanina 9:7-10. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Engany eny zavatra rehetra izay ataontsika mba ho tena araka izay fitarihan'Andriamanitra ao anatin'ireny tambazotra tserasera izay ampiasaintsika amin'ny andavanandro roam-piainantsika ireny. Izao ary ny fampiarana sahady. Andeha isika hanao fampiarana. Manomboka rehefa avy eo zany isika raha riva zany dia hanao fampiarana amin'ny fampiasana ity tambazotra tserasera ity. Inona avy ireo zavatra mety hampiasantsika ny tambazotra tserasera iray rehefa tapa-kevitra ianao ny ampiasa azy? Ny voalohany indrindra amin'izany dia hampiasaintsika izy ireny mba ho fianarana ao anatin'ireny tambazotra tserasera ireny zany isika dia mianatra hoe inona no lesona azo ifampizarana, mety misy namana ny tena mpizara fahalalana izy, dia mandrato fahalalana amin'ny alalan'ny fianarana ao anatin'izy ireny isika. Miala voly no ataontsika ao. Tsy ny fiainantsika zany no tantaraintsika ao anatin'ireny tambazotra tserasera ireny, fa miala voly no ataontsika ao. Fa fialamboly mahamendrika ny tenanao ary fialamboly manaja ny hafa. Fitaizana, aoka mba ho tena fitaizana ny ao, mety manana fahalalana ianao, fitaizana ny namana dia zarao izy ireny. Misy namana mizara n'izany fahalalana o fitaizana izany dia raiso izy ireny mba hifanabeazana zany ao anatin'izay tontolo teknôlôjia izay ny serasera mazava ho azy, fa io no lehibe indrindra ampiasantsika ny fitaovana tserasera amin'izay anarana izay dia mba hahafahantsika mifandray amin'ireo tapaka sy namana rehetra. Ao anatin'ny ireny tambazotra ireny ihany koa dia hanarahantsika ny vaovao mahaliana. Mety misy vaovao tsy mahaliana ao dia tsy ho jerentsika izy ireny, tsy ho arahantsika akory azy, fa izay vaovao mahaliana izay no arahantsika. Ny zavatra tsy tsara hampiasana ny tambazotra tserasera kosa dia ireto manaraka ireto ny fisolokiana. Tsy ampiasaintsika ho amin'izany ny fitaovana izay nomenantsika, ny halatra, ny fanaratsiana, tsy ho entintsika mampiasaina ao amin'izany ireny fitaovana ireny, ny fanendrikendrehana. Tadidio fa voararan'ny lalàna daholo ireo zavatra rehetra izay niresahantsika ireo, ny akasiparana. Tsy ampiasa an'izany isika amin'ny alalan'ireto fitaovan-tserasera ireto. Andeha ary ho fitiantsika izay rehetra voalaza izay. Fantaro ny zavatra rehetra. Tesalonianina voalohany 5:5-20. Fantaro fa tsy hoe andramo. Zany hoe zay zavatra fantatra fa efa tsy mahasoa dia efa tsy ataontsika izy ireny. Mahasoa antsika ny fikirakirana ny teknôlôjia rehefa haitsika ny mamantatra izay mahasoa ao aminy, haitsika ny mifandray, ny miaro tena ary ny mifanaja. Ary ny farany indrindra dia ity no torohevitra tsara izay azo ifampizarana amintsika dia hoe mahaiza mametraka fotoana mba ahafahantsika mampiasa an'ireny tambazotra ireny. So ho lasa sampy amin'ny fiainantsika indray ny teknôlôjia, fa mahaiza mametraka fotoana izany. Dia misy fitaovana anankiroa ireto izay zaraina ho an'ny mpampiasa ny finday Android zany dia misy application antsoina hoe quality time
izay ahafahantsika manara-maso ny fotoana izay lantsika tamin'ny application ary ahafahantsika ihany koa mametra azy hoe izao minitra na zao ora isan'andro ihany no ampiasako an'ity application iraha ity dia tahaka izay ihany koa ho an'ny mpampiasa iPhone zany ny iOS dia izy indray misy an'io application io ihany ho an'ny version somary efa taloloha zany ny iOS fa ny version taty aorindrina kosa dia efa ao anatin'ilay telefona avy hatrany zany dia afaka mametra isika hoe amin'izao ora ka hatramin'izao ora ihany no afaka mampiasa an'ity application anankiray ity dia mba voafehantsika zany ny fotoanantsika amin'izay fotoana izay koa dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'izay famelabelarana izay hatramin'ny farany inona fa andraisantsika soa ireny zavatra izay norenesintsika teo ny torohevitra izay ny fampizarana teo ka engany Andriamanitra hitahy antsika amin'ny fampiasana an'izy ireny ka ho fitaovana mahomby eo ampelantanantsika ho amin'ny asan'Andriamanitra sy ho fanehoana ny maha-kristianina antsika ihany koa ireny fitaovan-tserasera izay ananantsika ireny samy ho tahina amen. Isarantsika manokana Andriamanitra amin'izao sabata voalohany volana Aogositra izao nameantsika izao sabata fitsarana izao ary sabata natokana ihany koa ho an'ny sampana fifandraisana tombotsoa manokana ho an'ny tena koa ny hitondra fampifanana fohy hitondra fizarana fanandramana fohy amintsika amin'izao sabata tolakandro izao lohevitra anankiray no ndeha hodiniantsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ity tolakandro ny sabata ray Aogositra dia tiana aloha ety am-piandohana ny miaraba antsika rehetra izay manaraka izany na mivantana na tsia na amin'ny alalan'onjapeo na amin'ny alalan'ny tambazotra serasera amin'ny fomba rehetra izay hitantsika izany na amin'ny alalan'ny oronan-tsary izany na iza naiza toerana mety antsika misy antsika amin'izao fotoana izao dia tolorona rahaba feno isika lohevitra ray no diniantsika amin'izao tolakandro izao dia ny hoe ahoana ny ahatonga ahy ho mpitoro filazantsara amin'ny alalan'ny interneto izany dia lohevitra anankiray ilayntsika tokoa indrindra amin'izao fotoana izay iainantsika izao amin'izao fotoana ny fibohana izao dia fomba anankiray mba hahatonga antsika ho lasa mpizara ny filazantsara mpizara ny teny fanantenana amin'ny alalan'ireo tambadrotsatserasera sy amin'ny alalan'ireo internet rehetrarehetra azo ampiasaina ahafana mampiely ny avatry ny filazantsara ny Kristy mialohana andiniantsika zao lohevitra izay dia manasanao aloha iondrika fotoana fohy isika fa hivavaka. Andriamanitra tianay misaotra anao satria be fitiavana anao mpamindra fo mbola mitahiry anay mandrakariva ambany fahasoavanao ianao Andriamanitra io no te hiara-iasa aminay misafidy anay na dia io ary tsy famendrehanay ankehitriny izay dia mangataka tolo-kevitra mangataka tolo-tsaina avy aminao ny fananao masina no hiteny aminay mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao minaran'i Jesosy amen. Misy teny izay voalaza amin'ny Efesiana toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Efesiana toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo tapany voalohany manao hoe ary mba hampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony. Izany teny izany dia miteny amintsika tokoa fa misy fanantenana nampiantsona Andriamanitra antsika ary isika dia nantsona Andriamanitra mba hiara-iasa aminy mba hizara ny filazantsara mba hizara ny afatra maso avy amin'ny fanantenana ho an'izao tontolo izao kivy. Izany rehetra izany anefa dia izao mila mampiasa saina isika mila sokafana ny maso mila fantatra hoe inona ary ny tokony atao satria amin'izao fotoana iainantsika izao dia misy fomba maro samihafa ahafahantsika manatratra ny hafa ahafahantsika manatratra reo manodidina antsika misy zao ohatra ny missionnaire isam-baravarana missionnaire isam-baravarana dia ireo mandondona tokantrano ireo missionnaire amin'ny fitoriana kalamanjany rehefa misy fotoana eny an-tsena eny amin'ny toerana be olona dia afaka mitory filazantsara sika eo koa ny missionnaire amin'ny pejy voasoratra ireo namantsika izay mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ireo boky trakta manaparitaka izany
izany de fomba maro samihafa fa antsika manatratra ny hafa ao anatin'izao fotoana sarotra iainany firenena sy iainan'izao tontolo zao nefa de izao manahirana ny manatanteraka ny asa fitoriana ny fanatrarana ny hafa amin'ny alalan'ireo fomba ireo fa misy fomba anankiray izay efa ampiasaintsika fa tokony ho velarina kokoa ary zay ny antonanokany antsika izao fotoana izao mba nomezana toromarika nomezana torohevitra ho antsika tsiraray avy mba hahafantsika manatratra ny hafa amin'ny alalan'izay mahamisionera arakady mirindra no atsontsika azy na amin'ny teny frantsay hoe missionnaire digital ahoana fomba tonga atsika ho lasa mpitory mahafatrapo ho lasa missionnaire lasa vitintsika zany izy ao anatin'izao fampifanana fo izao hoe makama missionnaire arakady mirindra izany nahoana tokoa moa aho nahoana tokoa no tokony ho makama izany amin'izao vaninandro iainako zao nde ovakitsika soratra masina amin'ny asina apôstôly toko fahatelo amby folo andininy fa fito amby efapolo asina apôstôly toko fahatelo amby folo andininy fa fito amby efapolo amin'ny aran'i Jesosy manao hoe fa izao nanadiny tompo anay efa nanendry anao fahazavany jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farantany ianao manome iraka ao atsika ny tompo manome baiko atsika izy fa efa nanendry ho antsika ho fahazavany jentilisa ho fahazavany zao tontolo zao mihitsy ny Andriamanitra ka ho tafapaka hatrany amin'ny farantany ho tafapaka hatrany amin'ny farantany izay afatra nampitondraina ahy sy anao izany ahoana fomba tonga izany nefa isika eto Antananarivo isika ara vomaika miboana sika miboka ao anatin'ny trano ahoana natratrarantsika ny hafa ahoana natratrarantsika ny farantany mihitsy de zay ilay fomba mampazoto atsika mampirisika atsika mampiteny amintsika amin'izao fotoana zao hoe aoka isika ho missionnaire arakady mirindra makama ny mambra tsiraray avy amin'izao fotoana izao hanararoatra ny fihiboana mba hampiasa re teknôlôjia vaovao rehetra reo tambajotra serasera rehetrarehetra mba hahafana manatratra hatrany amin'ny farantany ilaza misy tena anankiray koa nysoratany Ellen White ao amin'ny boky evangelisme zay miteny manao izao hoe aoka mpiasa tsirairay ao amin'ny tany mboloboky ny tompo handalina hanao drafitra amolavola fomba mba hanatratra ny olona manodidina antsika tsy maintsy manao zavatra ivelona ny efa mahazatra isika tokony hanintona ny fahalianany hafa tokony hanana hafa nampo-miavaka efa eo anatin'ny fotoatsarotra sy fisavoritana sika kehitriny zay zara raha azo ny visavisaina akory teo aloha izany rehetra izany de milaza amintsika fa fotoana mety izao fotoana mety indrindra izao mba hahafahantsika mba hahatonga atsika ho lasa missionnaire arakady mirindra missionnaire digital hampiasa re teknôlôjia vaovao rehetra mba hahafahana manatratra ny farantany zavatra tokony fantatsika reto misy tarehimarika vitsivitsy ho zaraina amintsika amin'izao tolakano izao tarehimarika mikasika ny fidiran'ny internet fidiran'ny tambajora serasera eo anivon'ny fiarahamonina zay hainantsika manerana n'izao tontolo zao tarehimarika nivoaka tamin'ny voalohany ty taona 2024 ty zaraina amintsika ty ny mponina maneran-tany izao dia manodidina ny 7 milliards 750 millions 5 sy fitonjato sy fito arivo tapitrisa 5 sy fitonjato sy fito arivo tapitrisa 7 milliards 750 millions nisan'ny mponina manerana n'izao tontolo zao ary amin'ireo olona 7 milliards ireo dia manodididina ny 5 milliards 190 millions no mampiasa téléphone portable amin'izao fotoana izao ny 3 milliards 800 millions amin'ireo mponina manerana n'izao tontolo zao ireo no mampiasa lay médias sociaux amin'izao fotoana izao na ny social media mo izany ao anatin'izay tarehimarika zaraina amintsika zay ihany dia ny 7 isanjaton'ireo olona ireo dia mampiasa ny tambajotra serasera io mandritry ny volana mba hahafana mifanerasera manodidina azy adiny 2 sy 4 minitra amin'ny ankapobeny no laniny isan'andro amin'ny fampiasana zay social media tambajotra serasera izany raha atao ny salanisa izany amin'ireo tambajotra serasera misy manerana n'izao tontolo zao de misy tarehimarika zaraina amintsika ihany reto fa manodidina ny 2 milliards 500 millions eo ny mpampiasa Facebook 2 milliards eo ny YouTube ny WhatsApp 1 milliard 600 millions ny FB Messenger 1 milliard 300 millions ny WeChat ny Instagram manaraka eo
afantarantsika izany fa ny Facebook dia tena be mpampiasa tokoa am'izao fotoana iainantsika izao. Ho an'ny Madagasikara manokana misy an'ireo taremarika rehetra izay zaraina amintsika ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny. Ny porety Madagasikara zao raha itombatombana natao tamin'ny volana janoary 2024 dia manodidina ny 27 330 000 na 3 alina sy 3 hetsy sy 7 tapitrisa eo ny mponina rehetra manerana Madagasikara. Ny 7 tapitrisa mahery amin'izy ireo ny 9 millions de personnes no manana téléphone portable ahafana mampiasa portable zany ny 9 millions 120 000 eo. Ary ny mampiasa internet dia eo amin'ny 3 millions 840 000 eo. Ny mampiasa ny tambajotra serasera kosa eto Madagasikara raha izay salanisa izay dia manodididina ny 2 tapitrisa eo maherikely eo na eo amin'ny 2 millions 300 000 eo moa zany raha ny taremarika ity mpanao fanadihadina ity. Eto Madagasikara izany dia mahery ny 2 tapitrisa ny olona izay mampiasa ny tambajotra serasera isanandro ao anatin'ny volana. Amin'ireo mpony eto Madagasikara reo ihany dia manodidina ny 4 isanjato izany ny malagasy no mampiasa ny tambajotra serasera. Izay no taremarika navoaka an'ity mpanao fadiadina ity ho an'ny Madagasikara manokana. Mikasika ny Facebook manokana izao ho an'ny Madagasikara, Facebook manokana amin'ireo 2 tapitrisa sy 3 hetsy 2 millions 300 000 personnes izay mampiasa Facebook eto Madagasikara ireo dia manodidina ny 370 isanjato ny vehivavy ary 450 isanjato eo no lehilahy. Ireo olona rehetrarehetra ireo dia samy mampiasa mavitrika avokoa io tambajotra serasera io. Inona ny ataona anatin'ilay tambajotra rehetra raha ty faradadina ty foana no rahantsika. Ny lehilahy na ny vehivavy dia indraindray manao j'aime anankiray amina page Facebook anankiray en moyenne izany ataony. Ny j'aime ataony kosa ao anatin'ny 2 volana anatin'ny 30 andro ny lehilahy sy ny vehivavy mitovitovy ihany manodidina ny 40 eo ny ninona posta mitranga izany. Raha ohatra mana commentaire kosa dia ny commentaire 9 eo ao ary ao anatin'izay ihany partage iray afantsika manetraka ny fanentanana ihany koa amin'izao tolakandro izao hoe aiza ho aiza ny misy atsika, inona ary ny tokony ataontsika manoloana an'izay. Fa izay taremarika izay mantsy dia ahafantarana hoe ahoana ny fomba fampiasan'ny malagasy an'izany tambajotra serasera izany. Misy zavatra anankiray nefa mila ampitandremana antsika ary araotana ty fotoana ty fitohizan'ilay teny izay efa noentiny dia misy karazana zavatra olana anankiray atrehantsika nanivon'ilay tambajotra serasera eny. Dia zavatra anankiray tena zava-dehibe dia ny fanamarinana hoe vaovao marina tokoa ve no hitantsika eo anivon'irany tambajotra serasera zany. Ny Facebook manokana zao be da be nantsona hoe fake news na reny vaovao diso vaovao tsy marina reny. Misy lalàna velo eto Madagasikara dia lalàna 2016-029 izay mamaritra mikasika ny code de la communication médiatisée. Ozy ny voalazany article 38 vakiko amin'ny teny frantsay izany teny izany. La publication, la diffusion, la production par quelque moyen que ce soit de fausses nouvelles, tout fait trafiquer, altérer, falsifier ou mensongèrement attribué à des tiers et laquelle aurait induit le public en erreur, troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler et puni d'une amende de 3 millions à 6 millions d'ariary. Izay ny ilana fitandremana ho an'ny mpampiasa tambajotra serasera rehetra, indrindra fa ho antsika zanak'Andriamanitra izay mampiasa izany. Ny fake news mantsy na ny vaovao diso na vaovao sandoka izay miparitaka eo anivon'ny tambajotra rehetra dia misy fomba tsotra kely. Zavatra anankitelo fotsiny izaraina amintsika amin'izao tolakandro izao. Ahoana ny fomba hahafahantsika ataontsika hoe misivana, manivana ireo vaovao mivoaka mba hahafantarana hoe tena marina ireo vaovao ireo. Voalohany dia izao, tokony fantarina aloha iza ny namoaka ny vaovao. Fantatra ve ilay namoaka ny vaovao? Azo antoka ve faharoa? Azo antoka ve io mame vaovao io? Raha ohatra izy ka ataontsika hoe boaty lehibe na toeram-pamokarana vaovao lehibe anankiray fantadaza, ohatra zany ataontsika hoe eto Madagasikara zao misy ny TVM izay télévision malagasy mpamoaka vaovao izy ary manana ny page Facebook izy
dia tsara hijerena vaovao reny hanamarinana vaovao raha mahita vaovaoana amin'ny toeran-kafa zao sika dia ampitoviana amin'ireny mpamoaka vaovao goavana na ofisialy reny mba hahafantarana ny vaovao marina. Zavatra anankiray fahatelo dia zao hoe inona ny ambaran'ny matianina mikasika ny vaovao mivoaka io. Tsara koa ny afantarana an'izay raha ohatra vaovao mikasika ny fahasalamana ohatra ny mivoaka dia azontsika atao ihany koa ny manontany mpiasa ny fahasalamana hoe marina ve tompoko ty vaovao ty fa hitako tao anatin'ny Facebook izany alohan'ny izarako azy alohan'ny hinoko azy dia inona ny tokony ataoko. Misy an'ireo fepetrana akitelon'ireo fomba telon'ireo mba hahafahana misivana izay vaovao hitantsika eo anivon'ny tambajotra serasera zay. Inoko fa ilaintsika ny mianatra mamantatra an'ireny vaovao reny fa zavatra tsotra indrindra dia ity zavatra tiana ho zarainy amintsika dia ity tsy aleo ve manaparitaka vaovao azo antoka dia ny fitiavan'i Jesosy dia ny fitiavan'i Kristy eto amin'izao tontolo zao eto amin'ity fiarahamonina misy atsika ity manaparitaka fanantenana ho an'ny mponina rehetra manodidina antsika toy izay manaparitaka vaovao izay mbola tsy azo antoka akory ary mbola tsy fantatra akory ary ny fahamarinany fa dia maimaika foana isika indraindray manaparitaka izay ka lasa mandika lalàna manaparitaka vaovao diso. Ina moa natsona hoe mpitory na missionnaire arakanjo mirindra, inona natao hoe makam, inona tonga anao ho missionnaire arakanjy mirindra manomboka androany. Natao hoe makama dia ireo mpamokatra horonan-tsara na sary na lahatsoratra izay mitory fanantenana mampiserasera rehetra. Na koa ianao mpampianatra baiboly koa amin'ny alalan'izay tambajotra mpifandraisana izany, na koa mizara hery miasa mangina tsara fotsiny amin'ireo mpiserasera rehetra eo anivon'izay. Raha manao ny ray amin'ireo fotsiny ianao dia efa azo lazaina fa makama ianao. Na mbola kelikely ara ty ampiandohany dia efa zava-dehibe izany, efa tena ilaina izany satria ianao dia efa mpanaparitaka ny vaovao mahafaly eo anovon'ny fiarahamonina izay misy anao. Inona ary ny tokony atao? Inona ny tokony hamafisina amintsika makama rehetrarehetra amin'izao fotoana fihibohana izao, amin'izao fotoana sarotra nanovana firenentsika izao? Inona ny ataontsika? Reto misy dimy anaty efatra izay tiana ho zaraina amintsika. Izao aloha, faharito dia mialoha ireo olona izay tianao anaovana asa, tianao anaparitahana ny filazantsara. Faharito izy ireo ary marikeo mihitsy ny hoe ity namako ray ity, faharito manokana mihitsy ny ity namako anankiray ity dia tiako entina aminao Jesosy Kristy. Faharito ny anarany, faharito ny adresany, faharito ny numéro telefona, fantarany ny compte Facebook, aiza izy no miasa, fantapataro mikasika anazy. Rehefa fantatrao hoe ity olona ity tompo no tiako entina aminao eo amin'ny filazantsara, eo amin'ny fitoriana filazantsara, eo amin'ny fanapariana vaovao mahafaly, fanapariana fanantenana maniafa, dia hoeto ambavaka izy manaraka izay. Ny mariana manokana mihitsy ny hoe hoeto ambavaka, hoeto ambavaka manokana alohana ny mboana ny asa. Satria ny asa na dia aty amin'ny digital raha tia ataontsika hoe aty amin'ny tambajotra serasera raha dia ilana ny fidirana fanahy masina tsehatra, ilana ny fidirana Andriamanitra tsehatra izany asa izany. Fahatelo dia zao, manaraha amin'izay ara ireo peja raha tsy efa nataonao izany teo aloha, raha mbola tsy nanao izany dia arao amin'izay ara ireo peja ofisialy ny fiangonana. Misy anankiroa fotsiny zao moza raika amintsika, misy ny radio Oasis 106.4, misy ny communication youk izay mizara ireo fampaherezana ireo toriteny isan'andro manaova j'aime an'ireo page ireo. Ary rehefa manaraka n'ireny page ireny ianao dia mahita ny publication ataony, mahita ireo zavatra avoakany ataony, ary eo ianao no manomboka manao partage, na partage en public, na partage en privé, na atao zaraina na message le olona izany afatra mahasoa izany. Ina koa no azontsika atao? Ny azontsika atao faharoa tiana ho zarantsika dia izao, afaka manao fitoriana ciblé isika na tena voafaritra manokana mihitsy hoe rehefa hitantsika tahaka ny teo aloha ihany le olona izay tiana ho zaraina, rehefa voafaritra le olona dia fantary tsara hoe iza daholo moa ny namako ao anaty Facebook ato, iza daholo ny namako, dia jerena le listany namanao hoe ty olona anankiray ty tena mety tena ilaina mihitsy ny izarana fanantenana, izarana filazantsara amin'ny manokana. Mety nambavaka iny araka rehefa lazaintsika teo. Rehefa tao
raha atao mantsy ny salanisa ameny Facebook dia mandidina ny 10,000 eo no azonao ho raisina namana ao anatina compte Facebook anankiray. Dika zany manana olona 10,000 ianao zany manana potentiel, manana olona 10,000 ianao afaka hizarana ny fanantenana, hizarana ny filazantsara izany. Resy lahatra ve namanao reo fa ianao aloha de tena olona kristiana. Ny antony satria zao hitany amin'ny fomba fizaranao, fomba fiteninao anaty Facebook, fomba fanaovanao réaction fa zava-masina mahalinanao. Izay aloha zava-dehibe satria raha ohatra ka tsy izay ny zavatra asehontsika dia mety ambendram-panontaniana ihany izy manao hoe ny zavatra fihetsina raha ny fomba fitenina ary amin'ny pejy ary amin'ny groupe ary amin'ny vondrona ary ohatrany hafahafa fa maninona izy no mody mizara tenin'Andriamanitra na mody mizara fanantenana teny filazantsara ty amiko. Ila mitandrina isika manoloana izy zavatra izay. Dia rehefa avy eo amin'izay ny fepetrako fototra zaraina amintsika dia zao aza miavona amin'ireny olona ireny. Rehefa anniversaire ny ohatra dia mahaiza mihitsy ny mankasitraka azy, mahaiza miarahaba azy fa tsy hoe kory hoe ty olo ty tsy mba miresaka amiko mihitsy, tsy mba miarahaba anakory ao anatin'ny compteny aho kanefa rehefa hizara tenin'Andriamanitra mailaka ery. Izay mantsy ny réaction ataon'ny olona namanao raha ohatra ka isika ary mihavona aminy kanefa rehefa hitory filazantsara vao mahay miresaka aman'olona fa amin'ny zavatra tsotra midona-pahoriny izy ianao manana teny tsara mpahirizina azy, mankalaza fety izy ianao manana teny mamy hiarabana azy ka amin'ny fotoana anankiray amin'izay afaka mizara ny tenin'Andriamanitra aminy ianao. Every tsara nefa ny teny alefa MP aminy afatra miafina aminy tsy tonga dia fampianarana totomoto be na moral be no atao amin'ilay olona fa eritrerety tsara hoe inona ny teny fampahirizina rehefako aminy dia alefa MP tahaka reny mandefa someso reny isika, SMS reny isika amin'ireny olona ireny. Dingana afa atao koa dia zao aza misalasala mihitsy ny manasa azy raha azo atao ny manasa azy iaona vao maika tsara. Raha mbola tsy azo satria mbola mihipoka tsika izao, mbola tsy afaka mivoaka sika dia zao asao izy anaraka azonao atao ohatra hitarina le izy afaka mifankahita venareo amin'ny alalan'ny messenger video na amin'ny alalan'ireo Google Meet, Zoom ahafahana miaona mivantana amin'ilay olona. Aza misalasala manasa azy rehefa nalrahanareo dingana reo ary farany dia zao misy fitandremana ihany tokony atao. Misy fitandremana ihany satria zao ny resaka ao anaty MP matetika mora mivadika hanihany ary raha lehilahy sy vehivavy ny fampiresaka dia mila mitandrina sao dia mivadika resaka hafahafa le izy ka mampidoza ho antsika zay mpitory missionera ny Kristy izany. Dao asika raha lasina bavy malano mitombo, dao sika ry mpiaino ry mpijery amin'izao fandarana izao mba hanao fiekana. Dia sika rehetra hanao an'irety fiakanana kefatra reto manomboka amin'ity andro sabata manokana ho an'ny fifandraisana ity. Voalohany dia tanjona ndao sika hanaraka ireo pejy ofisialin'ny fiangonana, hanao j'aime an'ireo pejy ireo raha mbola tsy nanao izany. Isy namana ao aoriana avy eo hilaza hisy hiteny amintsika inona moa ireo karazana pejy ofisialin'ny fiangonana misy amin'izao fotoana izao. Ny tanjona faharoa dia zao hoe ndao sika hanasa ireo namako rehetrarehetra hanaraka izany pejy ofisialin'ny fiangonana zany. Hitantsika ao anatin'ny Facebook ny antsoina hoe invité ses amis mba hanao j'aime an'le page izay holazaina amintsika rehefa avy eo izany. Tanjona fahatelo dia zao ndao sika hizara ireo publication rehetra eo amin'ny muranao, eo amin'ny murako, eo amin'ny groupe misy anao, eo amin'ny page rehetra zay tantananao, anao partage amin'ireny isika. Rehefa misy publication anankiray mivoaka, rehefa misy zavatra anankiray hitantsika mivoaka mahaliana tsara eo anatin'ireny page ny fiangonana ireny dia zao aoka re tsy hisalasala fa anao partage au maximum. Efa nanentana an'izany foana ireo tompony andraikitsika fa izao izy ataontsika ho fomba hafanao, ho fomba fiasa izay izavatra. Tanjona fahaefatra dia zao hoe ndao sika hanandrana amin'izay, hanao asa fitoriana amin'ny alalan'ny MP, hanao asa fampahirezana ny hafa nametraka isa ato hoe telo fa mety farafakely mety mahavita betsaka lavitra noho izany ianao mba hafahana mitory ao anatin'ny MP ao dia afaka manokatra resaka amin'ny namanao ianao hoe tianao Jesosy,
mahereza indrindra ity misy tokosandinymeko anao tsy atao eo am'murako le izy satria raha eo am'murako izy any rehetrarehetra mandalo mamaky fa raha ohatra fisafidinao tsara hoe ity olona raiky andefasako ambe ampaherezako fo manokana ivavaka ho anao de manomboka am'ty herinandro ty isika am'izao herinandro izao dia hiasa amin'ny olona telo farafakelina ao anatin'ny mp-ntsika ao hanome fampaherezana azy hitaona azy manokana hoe ao am' jesosy nde sika rehetra mba hanao an'izay fiaikana izay raha matomba nezaka zao izahay eo anivon'zany serasera zany eo anivon'ny saza misy atsika eo anivon'ny union zao raha ny page ny communication iok am'ty androan'io ty de 3 no manao gemazany pety zany ny radio oasis ny page ny radio oasis 106.4 izao dia 7 sy 15360 nisan'olona manao gem any page officialy ny fiangonantsika io ny tanjona zany de izao am'ty herinandro zay misokatra ity ho voafaritra tsara zavatra misy noho izao fanentanana sy firesahana manokana amitsika rehetra am'izao sabata manokana fifandraisana izao de isika rehetra zay mbola tsy nanao gem an'ireo page reo aloha hanao gem izany de ny olona rehetra manodidina antsika amporosiatsika daholo ny namantsika rehetra invité vos amis rehetra mba hanao gem zany pejy izany ho hitantsika eo mantsy zao rehefa mandeha ny herinandro zay misokatra ao antsika manomboka am'ty voalohany volana aogositra ty hitatsika eo ny amary ny olona raha mitombo taremarika io de miasa tamitsika tokoa ary nanaiky hiasan'ny fanahy masina ianao mba hiara iasan'ny tompo izany raha atao fotsiny zao ohatra ny comparaison am'ireo page facebook hitatsika eo ny page oasis zao ohatra 15 000 manao gem ny communication ioka de eo amy 9 000 eo ny manao gem page ny tena betsaka indrindra sao maneran-tany de ny facebook 214 millions itsika meky tena ka anazy ny facebook fa mahita andreo lista marobe reo isika mpanao bola malaza zao vatatsika eo 123 millions ny olona manao gem amy page ny mpilalao film ny mpihira maro sakayavy manena zao tontolo zao zay maro izy reo de isika raha lasa anabavy malala amy tompo hanao fiekana isika fa mity herinandro zay misokatra ty de hanao asa mafonja ho an'ny tompotsika mba ho makama resy lahatra isika missionnaire arakajy mirindra isika missionnaire digital isika am'ty herinandro ty de hanao asa goavana ho an'ny tompo hiara iasa amitsika aneny tompo ary ahafahantsika rehetra izao mba miara-miasa amin'ilay Andriamanitra pahary atsika manafanotanina ianao mana zavatra tiana iarana miasa ianao aza misalasala mahita an'ireo adresy reo ianao mahita an'ireo adresy reo ny tenako mamitiana razaka ny adresy mail karazaka mami@gmail.com ny telefony 034 05 910 77 dia afaka mifampiresaka hatrany isika mba hifanolo-tanana isika mba mitana zao asa izao ho an'ny tompo Andriamanitra nentay atsika ka tonga atsika tsirairay avy izao ho tena mpiara-miasa mavitrika amin'ny tompo missionnaire arakajy mirindra resy lahatra amin'ny fitiavan'ny tompo antsika amen. Fitiavana dilay, fitiavana tsimbalefi tuku. Kalidilina yamina, ufeni sadi fitiavana wisaka.
aleo sorokato izay mitsabo izany no hevitra ho filibirarintsika eto amin'ny radio Oasis 106.4 FM mandritra ny herinandro manomboka ny alahady 2 Aogositra ka hatramin'ny zoma 7 Aogositra ho avy izao izay rahanareo amin'ny naminareo Dr Andriatina isaky ny amenora ariva sarotra matetika ny fitsaboana ary lafo ny fanafody tsy voatery ho sisina avokoa ihany koa ny marary izay tsaboana fa mety hitranga fahafatesana koa aleo misoroka izay mitsabo manasanao ary anaraka izany tsy tapaka fahitany sosiny tsara ianao aiza konkoa ranjo leony efa firy zao ranga efa mba eto ny fotoana amin'le miresadresaka connecta mifampizarasary le koa aloha ty zesizesy ty mana mekanjo nizay zao reny de manao volo manamboatra manamboatra volomaso manjeraka betsy tsy maintsy tamy eo reny tsy maintsy tamy eo reny Salut daholo. Salama. Izy no izy aloha? Santy io le tsara. Santy? Santy. Namana vaovao zany? Namana vaovao sady tena Santy. voatsy akia. Ie, za zany voatsy e. Voatsy zao zany za rehefa ohatra hoe miriva de ohatran'izao rehefa manatsika zany. Eto fipetsapetsahana.
Vaza mazay allo zay roa mafanakaiky eo ampetsapetsatina zavavy aonareo roa za sa ty voaja fa zay tsisy manjary ionareo roa za eto za nge atao andefitsy lehilahy zany mandefitsy eo anaty amin'ny vehivavy ohatry zao eto zany fipetsapetsahana eto koa zany misy aloha mba atsika telo satria zao vao miona taovy matso partage ndry iny a partage tsy faran'olory asina 5 partage eo a ie partage eo a fa ny ataovy anareo any am'le vahoaka be any am'le be da be ny anareo zay alaina rena de partagena zay alaina tasaloha fa tramo manimba bako ngeto fipetrapetrahandro voatsy tony Sera ndraiky fiazona j'aime be dia be le sary teo. zany be sahady veky Hay. ny anaky ohatra kosa. ny anaky hitandry ty ohatra vitsivitsy fotsiny ity Ny andry kosa tsy tena tsara. ndraiky Avereny kely kia. Zany avery falaina kely eto amin'ny tiny na sary. za tsy makatsony a ny anareo ka tonga de partagenareo ko raha tsinona nga za fanao kanenange ko misy sary vo eo go de partagena tsy fanao za Tonga dia hitan'ny olona hoe à l'instant. tsy za tsy mitsy Zavatra à am'zany l'instant. tsy mitsy Na am'zany tonga ataoko direct aloha ataoko vidéo kely aho mba samy mijery kely reto zany zao a zay miaraka eto tonga dia zany namana vaovao izy. Io amin'ny sisiny iny atao hoe iza maseo voja kia voja ny anarako vody. voja Vody. Zany moa fa nidrotana voja dia citoyenne fa za partagena fa tsy loatra de eo kia efa lasa tena tsa ny nareo zany tonga de partagena vidéo direct ohatry zay zany zany correcté foly zay. zay indray nge tsy tara mihitsy amin'iny kanareo ahoana Iny fa nahazo j'aime sady le izy. Memebe le olona anteneniko hoe vody. Zavatra zany ne nahafana anteneninaho teo. zany ka le hoe voja ny tian'ny olona fa tsy hoe nareo vavy loha sao de hoe disevitra satria le hoe voja anarana tsy de be fahita Zavatra nitsarako mipartageko teo ary na j'aime tonga dia 1500. zany a 500 manko e. ezana be nareo 1500 sady ve 500 hafa disy. ny ana veky 35 fotsiny veky jere Efa hoe makandro i vaovao afa tsy tsara le teo. aiza veky za ngamba ki tsy manjaka Mazaka indry fa amin'le teto. za ve voja manja Ohatrany tsy dia tena za zany mahita hoe nareo tsy hoe tsy manja na hoe manja fa atonony nareo atonony tena amampinamana zany amampinamana tena lapa zany tonga de franchement nareo zany a atonony amin'ity. zay raha ngamba manja Ty voloko ty mamana tonga an'iny. fa manina Mba volonao ny mateviteviny ty voloko ty zao a. Mety tonga io dia tena mihoatra ny tena 700 any. za voja mba alève jusqu'any am'le botte de tonga de partagena de ve partagena mety mba mahageme misimisy kokoa ataovy moa e reto anga tena manala bara Miaraka zay Tsy haiko aloha fa alaina fa alaiko amin'le anao ve botte mivavao e alaiko amin'ty anao ty sa alaiko amin'ny any enceinte anaovana azy tera taty Tiako to dia alefako zao dia zao mihitsy. atsamy boty zany to e to zany to e to tera manja tsara am'izay de mba bebe geme mba hitan'ny olona hoe mba tena oara hoe ie oara hoe todika ty le cache-bouche koa moa de zany mitsikitsiky tsara anaty kasibosy fa hita foana io kisakisa ty fa aza atao efa aza lavitra hatram'le beka voly de le boty aloha tsangana ataovy akekikek hita tsara ve le afeany kely aloha fa misy Tsara be mony voloko. hita be le mony ao ary ao ao vetivety zao Ale voloko manify ve mety any tsakotsakoina. fa komy fotsiny le volonao manify ataovy moa zay mba bebe geme anay zay a zay merci alefaso kia alefa- partageoaingana kia Alefako dia to de identifiako partagena koa ve iny takzay tsy naka reto raha ohatrany ohatrany to dia ataoko hoe identifiako Leonide amin'izay hitantsika manjaka. Tsara kosa ny sary nataony. nareo zany leonie ohatrany Oi, jerety jerenge ty pose ty jere partageo aniko ki io a jerenge iany Lo jereko ato, lo jereko ato. sarina bacolan ve reto partageo any io am'izay hitan'ny olona any hoaninany fabara jereko Ry misy olona milalao alika kely dao lela sary sy alera. alefaso daholo kia afa barakany am'izay olona mba mitonjatonja alika kely ange hoe
Bay, io alefa sy io alefa partage. Tsy hainareo re na pastera na olona anina tonga dia alainareo sady dia partagenareo. Zany fikanjam-bola ankehitriny e. De rehefa mipartagena. Zay hitanareo tonga dia partagenareo, sarinareo tonga dia partagenareo. Za aloha mampinamana, zaso aloha. Za koa amma hoe tsy mananatra. Fa mba mampinamana zany e. Za reto mahita. Orysainty mba hinoy aloha fa zay mantsy amin'ny mampinamana mba fananatra ihany. Inareo sary voalaina vao eo dia partagena. Atao vidéo sarin'olona kely mitondra alika ary. Tonga dia alainareo dia rehefa tsy azo atao ange zany. Ka mampimeko. Zay mampimeko mahafinaritra ataon'olona amin'ny confinement. Lena to dia nisy en commenté. Fa tena sasapony. Nareo ngamba niana nasian'olona tamin'ny tsaiko amin'ny resaka partage nareo. Sérieux. Ohatr'izao kosa ilay voloko tsy hita tsara. Hita. Tanky firy ny azo ndry. Misy manome cœur be dia be. Raha misy manome cœur dia manino. Amin'izay be namana e. Zao tenenko anareo inoy aloha. Za zany tsy miteny hoe tsy tsara ho anareo fa atonony any a. Manja. Iny za nge tsy miteny hoe ratsy. Fa zavatra ataonareo Facebook ange dia maneho amin'ny mahay anareo anareo. Azonareo. Ka zay nge zay izy ny namanareo ao a. Sady ny anareo a ami anareo firy zao ny amianao Facebook firy. Ouais, 3000 mahery Amin'ny enceinte firy zao ny enceinte ny ami ao Facebook. Tovitovy ihany any akoa fa ngapa isa tsony fa to dia renay dia manjamanja to dia kely. Zay manjamanja to dia atao namana. Le manao gène masany regny. Taonay tonga dia acceptenay daholo. Robô grosse. Fa zao a. Za zany tena mampinamana tsy mety zany. Amin'ireny angenja indray misy olona raty saina. Dia lasa raty saina koa zany nareo satria mba fidina ihany le namana ao Facebook. Mba fatipatenana ihany ny sary alefa sy partagena. Zany zany tsy haka sary araka aminareo mihitsy. Efa azo supprimer hoe ny risaity a. Fa zany ange le mampiady. Azonareo. Ka mety zao. Ka zao olo mavoaja. Inona fantaninao? Raha mba fantatry ny olona ve mazana dia tsy mba zay ve mba tsara e. Tsy mety zany. Dia ataonao fantatry ny olona rehetra manarivo ve mahenao anao e. Eny ka zay. Volanao, bikanao, ny akanjonao. Tsy tsara zany. Aloha zahay jery an'ilay hitanao ilay groupe le mampime be reny le mivanitinitika reny. Mba ino ihany akiny resaka. Azonareo mba ino aza. Izy zany efa mba mihaino anah. Izy aloha anaovanao amin'ny Facebook e. Ianarako zany ao Facebook dia voja. Voja raha tsy tohinina. Voja raha tsy tohinina. Nasa ne fasako demande d'avis de pepet. Zay voja raha tsy tohinina. Identifieko an'ilay anana teo. Ty ve? Ty sa ty? Io. Ay. Io raha io. Azonao. Tonga da ngah dia mba accepter le demande koa. Rehefa avy eo aloha fa za te hiteny aminareo e. Inoy. Mba identifier. Mampinamana inoy aloha za. Azonareo. Io misy tômôbily. Tômôbilin'olona koa hoe dia alaina. Azafady re raha manjeny fa dia nalainy sy reto sara ianao. Rena ange reto. Nalefa ndreky le. Nalefa koa any amindria. Olona mitôbila fa amin'ny numéro le tôbila lasantsika. Ka izy ara mitsikitsiky be bôgôsy be. Nanareo zany a. Aza dia sy dokany ty hoe bôgôsy tsara tarehy ty dia atao namana. Mianana ve manana tômôbila tsy hoe zay manana tômôbily. Tsy hoe zay mba tsaratsara fa ndraindray nge reny sandoka amin'ny Facebook e. Nga? Tsy izy akory reny fa mody hoe zany dia alainareo dia acceptenareo. Alefasanareo sary. Le manao j'aime anareo reny a. Mety raty sainy reny. Nga? Nefa dia andefasanareo sary be dia be. Zany nge le problème Za ve ke tsy aminareo. Dia ahoana nefa Dia iny sarinareo. Ino iny sainte ange iny sarinareo indraindray alain'ny olona reny. Nga? Inona indray? Ataony. Satria mampiseho bika anareo le izy dia alainy ihany dia tsy haiko izay anaovany any ihany. Nga? Zany ange le izy. Za efa nandefa be da be amin'le manao sary. Nenarany androany tena to dia ay. Dia le tany amin'ny piscine. Dia ahoana? Nanao sorta ve dia nalefa tany. Fizana fotsiny dia Ay piscine le pe. Zao a. Tsy fanao zany mandefa sary eny amin'ny piscine manao sorta kely tsy fanao zany satria nareo vehivavy. Nga? Fa za zany te hanosika hevitra anareo a.
indrindra ny mur any amin'le ina moa le fil d'actualité reny azonao aza reny mila mitany fa za ty anosikevitra nareo satria nareo ty mandefa sary mandefa mba ten'andriamanitra reto zaraina ao amin'ny radio azisy a misy ale fandarany reny reny mba zaraina mba mahasoan'ny olona fa lazaiko anareo mahazay be de be nareo raha reny nataonareo betsaka noho ireny manao boabacolon manao vo rehetra re sorta kely zany betsaka noho ireo sady mahasony olona le izy azonareo miravavy le fampaherezana zay zay mihitsy vola le fampaherezana ina moa le fanentanana covid reny mba partagena mba mamonjony a de mba reny mba sary atao reny mba hamperitreritra reny koa ve de mba mahazem reny any a accepté oaka le demande de mba hanantrana hoe fa aizy zany ka aiza zany misy azany radio zany radio a tape fotsiny ianao hoe radio azisy de tonga de asehoaneo daholo radio azisy atanarivo io zao le hoe tsy maintsy miova inao oe miova de zay ve omega de miova me tsara ve sady metsarynareo a ny olona koa metsara rehefa miara-mijery amin'ny olona tsara kosa aloha ty mabebe kokoa zany a zay zany a mba teniko e zay ny mba teniko am'ty fiaonan'androany ty loky andramana ndray zany anjamy zany aza ty teny suprimena zany le sa suprimeo reny a de zavatra fa mba ale zay zay a zay mazava-dehibe le Facebook mba ataovy zavatra tsara merci beaucoup fa tsy momba anareo foana zany nataonareo zay ianare mandao iala deo paritaka aloha efa mandalondalo koa reny zandarma reny zandarma de majatsy tiako zany hoe samborony zandarma tsika zandarma zany re tsy azo alailaina sary nga tsy azo alaina sary misy mandalo nga kitsy afaka manao selfie miaraka amin'ny efa gendarme naacceptenao avery sainty any zany tsika mba fanory zavatra tsara tsika efa ao amin'ny rehefa koa le sary tena izany aho ataoko amin'ny MP any amin'ny MP tsy mariny de mba de façon le mampahery azo partagena ameko mihitsy nareo tena apikonareo zay mba partagena fa tena mafinaritra anay nge mipartage zay a zay ry saity a fakalala ry ese fotsy sira dôly zay a tonga de modinareo fa aza mijanojano eo ianare miovandray zany ki zany ny atao fa tsara zany ki le sary vita be reny nzara avo mijery miratsika hoany to de reny doly zany mba andefasana an'ireny amin'ny radio azisy reny ndao ary de afa-baraka be zany ve mezany olona ki za fafako avy atrano ty sary kily tena nisy fa le tavahoana amitsika indray a ao anatin'izao fandaharana iarahana eo anivon'ny departemanta ny fifandraisana eo amin'ny ranomasimbe indianina zany a ary atao anatin'ny FMC ihany ko ny anjarako a ao anatin'izao fandarana izao dia mitondra ny loha hevitra hoe manao mpianatra amin'ny alalan'ny fitaovan'ny-tserasera na io ao anatin'izao fotoana ny covid-19 zao a na aorinan'izao ny zavatra marina de tsy zavatra vaovao zany ary ny sehatra fifandraisana dia sehatra izay tsy vao izao no nananatsika ny tanjona ao anatin'ity hoe manao mpianatra amin'ny alalan'ny fitaovan'ny-tserasera ity dia miainga amiko sy aminao amitsika ary
miparitaka eo am'izay mifandray amitsika tsirairay afy. Ny fotom-pisainana moa dia efa nambaratra ny aloha ireo mpandray anjara rehetra izay efa niaraka tamitsika teto a de toizany zany a fanompona ny fiarahamonina misy antsika amin'ny alalan'ny fitaovan'ny-tserasera, zany hoe mametraka sahady fa izasy ianao dia mpanompon'Andriamanitra, ary satria mpanompon'Andriamanitra isika de mpanompony ny voarin'Andriamanitra ihany koa. Mety ilaza isika manao hoe tsika koa ny mba voarin'Andriamanitra koa nahoana moa tsika rery no manompo, raiso ampo zany antson'Andriamanitra izany ho anao, fa rehefa samy mandray izany isika rehetra de ain'Andriamanitra no mampiasa atsika eo ampelantanany, ka raha misy ny tombontsoa am'izany a de tsy ho Andriamanitra na ho an'Andriamanitra ihany fa ho atsika indrindrandrindra ary nataony ho atsika izany. Koa ity fanompona eo amin'ny fitaovan-tserasera ity, rehefa miresaka moa tsika hoe fitaovan-tserasera de ao anatin'izany ny radio zay efa nambara tamitsika teo, ao anatin'izany ireo réseaux sociaux rehetra zay manana endriny a, fa isika am'izao fotoana zao moa ny betsaka mpampiasa indrindra dia ny Facebook, ary eo ihany koa ireo TV zany na hoe télévision zany. Misy toko sy andiny anankiray zay fampizarana amitsika ty am-piandohana, de autonomie toko faha 9 ka ny andininy ny fahatelo amby folo, izay milaza amitsika toy izao: matahorany Jehova Andriamanitra ao ianao, ka manompo azy ary aoka ny anarany no iainanao. Mino aho fa tsy hoe vaovao amitsika zany amy mampino atsika, fatsapatsika mazanak'Andriamanitra atsika, dia tsy vaovao amitsika ny hoe manompo an'Andriamanitra, matahotra ny anaran'ny Jehova Andriamanitsika, ary namafisiny teto moa de hoe fiainana izany anarany zany. Ny fiainatsika tokoa mantsy eo amin'ny fiainana mampanompo dia mitondra sy miloloha ny anaran'Andriamanitra. Ireo fitaovana zay omeny atsika de manaraka ny vanim-potoana, koa tsy tompony zany sika raha ny tena marina, fa mandray tombontsoa amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny. Ary ireo fitaovan-tserasera zay eo ampelantanantsika am'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe tombontsoa. Marina fa nisy fotoana tokoa araka ny voalazany namantsika teo aloha hoe tsy de tsara izy reny ohatr'izany daholy, na io resaka radio io aza tany aloha, io télévision io dia sahirana ny olona miditra amin'izy io a tany aloha tany, ho an'ireo zay efa niaina tany aloha hoe reny fitaovan-tserasera ireny a dia mandeha daholo ny zahatra rehetra, fa anjarantsika ny mampiasa izany ho amin'ny zay mifanaraka amin'ny antso ny etsonatsika. Raha maka ohatra tsika zao, noho ny fahalalana mantsy fa misy ny fahavalin'Andriamanitra izay mampiasa azy reny ihany koa, de eo indrindra no ndraindray azo pakapanatsika manao hoe ty nampiasain'ny fahavalo, ty nampiasain'ny Satana, ty nampiasain'ny, ary raha izy raha vao ampiasain'ny Satana de tsy tokony ho ampiasaintsika. Foto-kevitra izay tsy mahatoky an'Andriamanitra zany, satria zany fahavalo zany efa nampiasa ny menarana any amy Genesis toko 7, fa rehefa Andriamanitra manao hoe amin'ny nomery toko 1:20 manao izy hoe menarana varana zay atsangana, ka antsona ny olona ijery an'io, marina fa mety hoe tsy lay menarana io, fa io a dia fanoharana ihany. Kanefa ny zavatra ilaitsika de ny fatakarana fa Andriamanitra no maniraka atsika, izy ny tompotsika, ka pakatahaka avokoa ny aorinan'izay. Ka raha makatahaka ny fomba fiasan'Andriamanitra Satana, alao izy akatahaka, fa izaso ianao a de miara-miasa. Tsy vaovao nge ny nampiasana an'izany hoe menarana zany na tamin'ny andron'ny Mosesy aza teo anatrehan'ny Farao, ko ilaza indray ve Mosesy manao hoe ty menarana ty efa nampiasaina tany amy Saedena, ny Satana nanao azy, alao mba tsy ampiasaintsika ty,
sia andriamanitra no maniraka atsika de ampiasaitsika am'izay naniran'andriamanitra atsika azy zany mila finoana matanjaka miorina ao amin'ny fatahorana an'andriamanitra sy ny anarany zany a ary ilaintsika tokoa ny miaina mihitsy fa raha tsy zany masy de hovonjeny satana atao ina daholo le fitaovana mahasoa rehetra hovonjeny alaina de rehefa mampiasa azy izy de ilazy tsika hoe janony fa efa nampiasain'ny satana de ny hira ny zao rehetrarehetra zao a dia ho ampiasain'ny satana nge nanonona toko sy andininy rehefa nifandahatra tamin'ny kristy de ilaza ve sika manao hoe to fa nampiasain'ny satana koa le toko sy andiny de ho ajanona koa fa eto zany sika dia mametraka tsara manao hoe ireo fitaovana zay nomen'andriamanitra atsika rehefa resa lahatra ianao fa azonao ampiasaina ho amin'ny fanompona azy zany a de tanterana de iroso isika ao anatin'ny fandraisana fanapaha-kevitra manoloana fampiasana ny fitaovatserasera marina moa zany raha eo amin'ny sehatra Facebook dia efa manana ny azy ny avy aty amin'ny foibentsika manana ihany koa ny fiangonana ary manana ny distrika nzahatra nangatana de zao akoatran'ny avy aty amin'ny foibe dia nentanina ny distrika tsirairay avy mba anangana pejy moa zany ny tena namporosina fandraindray raha hitatsika fa mahasoa ny resaka groupe de atao ihany koa zany fa manaraka tsara ny lamina rehetra araky ny fantatsika eo amin'ny rafitra izay mipetraka fa izany fanentanana zany a dia miainga ho antsika rehetra ary aza mieritreritra ianao hoe ao anaty rafitra ihany no ifanentanana ao anatin'izao taridalana zao ny voalohany de zao mandray fanapaha-kevitra za zao manana compte manokana mandray fanapaha-kevitra zany a ny amin'ny namana ny hoami izay ao anatin'zany compte ampiasaiko zany ary ny tanjona de zao mba ahafahako manompo ireo namako mety ho sarotra ve zany manompoko zao azy zany de mpanomponareo fa na tsy mivoaka mivavatsika azy zany fifandraisantsika manokana amin'andriamanitra zany dia tsapan'ny olona manodidina antsika sy mifanerasera mifandray amitsika fa manana toetsaina ny fanompona isika iza no namako iza no ifampiresaka amiko iza no ifanerasera amiko nisy taridalana zay nentin'ny namatsika teo aloha iny moa zany a de fampiasana ny taridalana amin'ny akapobeny zay manampy atsika tokoa ary eo indrindra isika miainga avy amin'ny namana fantatra sy olona izay mifankalala amitsika zany mifidy ianao hoe iza no anatanterahako izany fanompoko an'andriamanitra izany zava-dehibe zany satria raha olona tsy fantatra ao ny tonga de anaovanao an'le izy any dia mbolo resantsika zay aorinan'zao fa eto aloha zany a de miresaka ny amin'ireo namana izay ifanerasera amitsika mba hanehotsika ahafahatsika miaina ao anatin'lay toetsainy ny fanompona zava-dehibe zany satria amaritra ihany koa ny zavatra zay iseho amin'ny fil d'actualité antsika ny momba ireo namantsika ny tanjona ao anatin'ity fifidianana namany ity dia ny fanompona ko raha namana zay mety anahirana anao hitarika ny fil d'actualité anao ho lasa karazana sary sy seho karazana publication tsy mifanaraka am'zany mpanompon'andriamanitra izany de mety anova zavatra be zany io moa de efa napetraka tamitsika hatrany aloha zany tam'ireo taridalana teo aloha koa mifanentana am'zany tsika ary mifampitondram-bavaka zava-dehibe ihany koa ny mahafantatra fa amin'ny mpanompo atsika de iraka isika samy mahatsapa ny antso zay ny mahiraka atsika irak'andriamanitra ka izao tsy afaka heritreritra isika hoe ny am'izay safiditsika izay hoe zay fiditsika iny fa misy koa olona manatona atsika mangataka izy manao demande d'ami amitsika izy de jereo tsara le izy satria matoa tonga manao demande d'ami aminao a dia navelan'andriamanitra ho tonga eo aminao izy zany
arao maso tsara ary satria ilana fahendrena avy amin'andriamanitra zany misy izy ireo tena efa namanao mihitsy fa misy izy ireo a tsy fantatrao akory misy aza tsy misy sary akory ary eny amin'ny pdp niny moa zany photo de profilany fa tonga izy a mety misy nahaliana azy tao aminao every fa zava-dehibe zany ary ilana fahendrena mety hiteny koa tsika manao hoe ary raha fahavalo ary izy de ahoana aza dino a fa misy atrano ny fahavalo raha mbola tsy maty satana zay fahavalon'andriamanitra tsy anjarako ny ilaza aminao hoe ianina fahavalonao fa mody tonga fotsiny izy mangataka demande d'ami aminao fa isika ihany no afaka mamaritra an'izay fa ny fahendrena de angatahantsika avy amin'andriamanitra fa iza moa no mahalala na fomba anankiray a ahafahan'andriamanitra miasa amin'ny alalanao na de mitsangana ho fahavalonao azy izy zay ny antony nangatahany demande d'ami taminao tamin'ny voalohany fa rehefa aveo izy a de voataona ho ao amin'i kristy fotom-pisaina ny mpianatra sy manao mpianatra zava-dehibe izy io tsy azo ataotao foana le izy kanefa kosa satria antso sy iraka ary tena ilaintsika ny matakatra an'izany ireto misy taridalana zay fafatatsika mba ahafahantsika mahalala an'ilay olona kokoa satria ny olona zay afaka mifampiresaka aminao any amin'ny mp na message privé zany a io message privé io manso de zao tsy voatery namanao vao afaka mifampiresaka any amin'ny message privé any zany amin'ny mp ka azonao atao ny mifanerasera aminy tsara arahantsika hatrany reto dingana dimy reto fifandraisana aloha ary ao anatin'izay fifandraisana izay a de misy a ny fiarahana mahatsapa ny mahaizy an'le olona io moa zany a dia ny anton'izay de zao mba ahafahan'lay olona ihany koa mahafantatra hoe linany aminy ianao zay moa toetsain'ny fanompony vonony ianao ny hiaraka aminy vonony ianao ny ifampitatana aminy eto amin'ity fiainana ity le mifampitatana resahana eto zany tsy resaka fanambadiana aloha fa iny efa sehatra hafa fa lay mifampitatana ho any an-danitra ny tiana resahana eto zany a dia miroso isika raha teo amin'ny fifandraisana tamin'ny voalohany zay le f5 zany fifandraisana fiarahana mahatsapa ny zava-mahazo ny tsirairay ary azo atao de miroso amin'ny fikarakarana mihitsy mizatra azonao karakaraina eo amin'ny olana mahazo an'zany ho namanao zany de ataonao zany ary rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny fifampitokisana de afaka mandroso amin'ny fiantsonana ny antso zany ity sehatry ny antso ty ilay antsona hoe efa manatanteraka ny fizaranany kristy aminy ianao amin'ny maha kristianina atsika angamba ataoko hoe tsy mifidy anaram-piangonana zany fa ny zava-dehibe ao anatin'izy ity de mampiasa ny fitaovan-tserasera ho amin'ny mampianatry kristy ho tezainao amin'ny sekoly ny kristy ary izany raha teo no loloavitsika amin'ilay anarana hoe kristianina koa ireo dingana dimy ireo a dia efa haitsika fa natolotra fotsiny reto ara ny zavatra vitsivitsy zay azotsika atao azotsika atao a rehefa tonga zany a ilay antsotsika hoe miditra kokoa landalina amin'ny fampiasana zany fitaovan-tserasera izany raha ny facebook moa no resana de azotsika atao ny manao video kely mampiasa ny caméra selfie iny tsika na misy olona koa azotsika atao a mifanampy amitsika de maka ny zatra ataotsika video kely fohy séquence video fohy kanefa manana ny lanjany azotsika atao koa ny manao karazana audio misy an'iny azo ampiasaina iny ao anatin'iny telefona atsika iny azotsika atao koa ny hoe tsy video tsy audio le izy a fa soratra fotsiny a texte no ampiasaina ary misy aza sary fotsiny azotsika atao daholo zany zavatra zany a tokony tsy salasala isika fa izao mba ho fampahirezana misy olona manao hoe za tsy tiako raha vao hita be hoe ataony olona hoe pastera be eto a de tsy tiako manelingelina ny fiainako zany marina mety manahirana atsika tokoa zany fa zao azonao ataony mizara fampahirezana mety ho avy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra zany mety ho avy amin'ny alalan'ny teny mampahery zay heverinao fa mahasoa eto amin'ity fiainana ity azonao atao mihitsy koa nefa ny mizara tenin'andriamanitra
mety tsy voatery miteny anao zany fa ny tenin'andriamanitra ny zarainao azonao atao mihitsy ko ny manao fijono vavolombelona amin'ny alalan'ireo zahatra nresantsika teo aloha zany video a audio a texte inona ihany koa sary metsika sary soratra ary feo azosika atao koa ny manao vavaka mety etretra ny hoe ahoana koa zany azo atao tsara mihitsy zany amin'ny alalan'ny soratra de misy vavaka zay tononona efa fanaotsika ane zany fa fanamafisana fotsiny no resantsika eto e ary ao anatin'zay fizarana izay indrindraindrindra no idiratsika eo am'lay tapany faharoa loha hevitra faharoa zany hoe mandray fanapaha-kevitra aho mba ho olon'ny fifandraisana tsy misy erisetra mety tsy vaovao aminao zany resaka izany io ilay eo amin'ny romanina toko faharoa amby folo ka ny andiny vala amby folo manao hoe raha azo atao dia ataovy zay havanana amin'ny olona rehetra ny mitsanganao fahavala ary efa tsy hita zay anaovana azy tiavina izy ahoana ho kristy tiava amin'ny fahavalinao vavao an'izay manenjika anao na mankahala io moa zany ny fotom-pisainana zay mbola voizina hatrany hatrany eo anivon'ny sehatra fifandraisana maha kristianina atsika fa ny tanjona de zao tsy misy erisetra raha mbola azo atao mety hiteny anao hoe ny olana nge pasteur io ararotin'olona anao rehefa tsotra loatra e fantatrao ny fomba fampiasana an'zany koa aoka ho feno fampaherezana ny zavatra zay zaraitsika fampaherezana aoka ho feno fanajana efa ndresahany zany a teo aloha tsy iverenako lava be intsony a fa aoka ho mateo ty ny zavatra resantsika be de be ny fomba ahafahana maneho hevitra anakiray a amin'ny fomba zay mateo ty mendrika manaja olona ary aoka koa mba ahaliana zany zavatra rehetra zany a dia azosika angatana amin'andriamanitra ny amin'ny fahendrena ny jakoba toko voalohany ka ny andin'ny fadimy de ozy hoe mangata asian'andriamanitra mangataka zay mahatsapa fa mila n'lay fahendrena de azosika ataony mangataka an'zany vonon'andriamanitra fitaovana azy nomeny atsika ko ny fahendrena ampiasa azy indray ve no ofiny tsy omeny atsika tena omeny atsika zany misy endrim-pifandraisana be dehibe azosika atao ny ireto avy zany zay fantatsika ary misy koa ny akoatran'zany a mbola eo anivon'ny facebook ihany ohatra afaka manao challenge atsika zay be dehibe ny endrika challenge fa azosika ampiasainy zany a ny am'ty sehatra fanompona ny hafa ity misy ihany koa reo fananganana ny groupe azonao atao ny manangana groupe manokana ny amindreo namanao ireo ka io groupe io de fanaovana firesahana ny amin'ny fikarakarana fahasalamana rabatana fa hitako any zany zao a misy manatanteraka an'zany a tena zavatra tsara azo atao hoe groupe de discussion fotsiny ko le izy ifampizarana zavatra mahasoa fa ampiasao zay le hoe samy mpianatra ao amy sekolin'ny kristy azonao atao koa ny manao hoe pejy misy ny anao atsangako a mba ahafahana manao zavatra mivelatra sy lehibebe kokoa azo créena reny événement reny ho atsika zay mety hoe manana fahazarana tsara sy fahafahamanao ny salon sy ny sisa ny zava-dehibe de ity ampiasao ny fitaovana zay natolotra andriamanitra ao atsika satria rehefa tsy ho ampiasaitsika izy reny de mifavalin'andriamanitra mampiasa azy reny ho atsika de io tsika vo hoe taraiky indray tsika tokony ho efa nataotsika tany elosany zavatra zany misy ireo fomba tsotra indrindra hoe mety hitentsika hoe ary zay mona ty amin'ny sehatra fa efatra mety ilazytsika manao hoe tsy vita daholo zany rehetra zany amporosena aloha ary mivavaka ho antsika fampivavaka isika ao anatin'le izy fa izao ity fomba faefatra ity nitsotra indrindra anasa namana iray tsika mba hiresaka amin'ny fomba tsotra an'izy ity de tsy iza zany a faninamantsika rijaharazaka
isaorantsika izy miarahabatsika namana rehetra mpanaraka ny fandarana amin'ity Sabata Folak'andro ity. Fanentanana foy no fandraisako anjara amin'ity fandarana ity. Misaotra ny pastora Tefy nanome ny fitenenana. Araka le voalaza teo zany de tanitsika anao asa fitoriana, anao zavatra any amin'ny tambajotra serasera. Misy ary reo tambajotra serasera zay avoakan'ny foibe, ananan'ny foibe tsika zany. Voalohany amin'ireny de ny ohatra ny communication ioka, page izy io. Misy koa ireo page na groupe zay eny amin'ny sahan'asa rehetra, any avaratra manana ny azy, ny atsinanana, ny andrefana, ny atsimo ary indrindra koa isika eto Antananarivo ao amin'ny FMC zany. Hitatsika ireny page groupe ireny misy soratra hoe FMC na hoe ioka na hoe FME sy ny sisa, ka entanina zany isika mba hanao j'aime ny zavatra zay aparitaka sy mivoaka, ny publication zay mivoaka amin'ireny tambajotra serasera ireny. Tsy vitany hoe j'aime ihany fa partagetsika koa izy ireny, asitsika commentaire. Tsisy atahorana izy ireny satria nandalo commission ary zavatra ara-dalàna tsara ny avoaka amin'ireny page na groupe ireny. Ka ho fandraisanao anjara, ho fanamparitanao ho hitan'izao tontolo zao dia zay mba entanina amintsika tsirairay avy mba anaparitaka an'ireny publication ireny. Mety misy toriteny, misy ny fianbenana maraina, ny lesona sy ny sisa tsy voatanisa. Akoatran'ny Facebook zay noresantsika teo de misy koa ny fandaharana rahantsika amin'ny radio, efa fantatsika rehetra zany. Asaina koa tsika hanaraka hiaino hanasan'ny namantsika hanaraka an'izay radio zay. Fampitsivana kely de ny radio Azisy de misy 400 eto Madagasikara sy ny filazantsara asaintsika hanaraka izany. Ary misy koa ny atao hoe radio Azisy bot zay fanarahanao ny radio Azisy amin'ny alalan'ny messenger. Tsy manam-potoana tsika anoroana hoe ahoana ny fanaovana azy, fa aparitaka amin'ny Facebook izay fanarahantsika ny radio amin'ny alalan'ny messenger amin'ny Facebook zay. Ary akoatra ny radio de misy ireo fandarana amin'ny fahitalavitra arahinao. Afaka arahinao zany amin'ny TVM aloha ilay fandarana hoe ilay fitiavana mandresy isaky ny alahady maraina amin'ny 7:30 no misy an'izy io. Misy koa ao amin'ny télé viva. Ao amin'ny télé viva de misy fandarana rahantsika isaky ny maraina amin'ny 9:30. Zay zany na rahantsika ny fandarana avy aty amin'ny foibe. Ary misy koa Sabata koa, isaky ny Sabata, sabotsy amin'ny 9:00 ariva. De misy koa ny fandarana zay efa hitantsika efa betsaka mahatsikaritra azy amin'ny fandarana ao amin'ny matv zay anarahanao nylay culte video en direct manomboka eo amin'ny 10 eo zany narahanao izany fandarana izany. Koa tapitra hatreo ny fanentanana zay ataoko. Mankasitraka antsika nanaraka. Fitiantsika kely zany le resaka teo misy zany ny any amin'ny tambajotra serasera amin'ny Facebook entanitsika hanaparitaka anazy ireny. Entanina koa isika hanaraka ny fandaran'ny radio manerana Madagasikara radiotsika. Ary misy koa ny amin'ny fahitalavitra. Mino sy mananteny isika fa aomby
ny asa fitoriana zay ataontsika ny fanehotsika an' Jesosy ary amaranako azy tanteraka dia hitompany tahantsika samambin'Andriamanitra daholo sika mankasitraka tomboky lahy sy tomboky vavy. isaorantsika izy namafisana no natao koa mba ahafahantsika mahazo antoka fa iroso lalindalina tsy ampisalasalana ao anatin'izany sekolony Kristy zany sika ho mpianatra sy manao mpianatra de ndaotsika iombona amina vavaka izay iarana manonona fa isika rehetra de iombona am'izany vavaka isika. Misaotranao zay tompo no nanomezanao anay ny fitaovana, ireo fitaovana izay manaraka ny vaninandro iainanay. Matoa mbola navelanao iaina ao anatin'izao vaninandro zao zahay de satria ho fitaovana mahomby eo ampelantananao ho fanehoana ny fahatsaranao ny fitiavanao ary mba tonga anay tsirairay avy ihany koa iaina ao anatin'ny toe-tsaim-panompona koa tanterao aminay zany araky ny famezam-pahasoavana zay natolotrao ho anay tsirairay avy ataovy lina am'zany izahay satria sady tombontsoa zany no fitahina ihany koa ny fanirianay tompo na de mety kely ihany aza ny azonay atao dia anana ny toerany lehibe eo amin'ny fanjakanao zany satria avy aminao fanomezam-pahasoavana zay tombo ireo talenta ahafana manatanteraka izany asa-panompona izany ho apetraka eo ampelantananao zany tompo tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tanaku, arenaku.
miaina ao anatin'ny tontolo izay ahitana ny fandrosoan'ny teknôlôjia isika ankehitriny ary efa misy karazany maro ireo tambazotra serasera izay ampiasain'ny olona ary efa tsy mifidy saranga taona intsony izy ity fa na dia ny zaza 3 taona sy 4 taona aza dia efa mahay mikitika ohatra ny telefôna ary misy indraindray ray aman-dreny miteny mihitsy manao hoe to hainao sahaty ve zany indraindray na ny zoky aza mety tsy mahita ny zavatra ampiasainy reny zanantsika ireny. Zao anefa azadino fa tombontsoa lehibe ihany koa ny fampiasana sy ny fananana azy ireny. Raha ny fiangonana adventista no resana araka nefa andresana tamintsika teo aloha teo dia mampiasa ny radio isika isaorana an'Andriamanitra fa misy 720 zany izy ireo zao manerana Madagasikara. Mampiasa ihany koa isika ny web radio any amin'ireo nosy manodidina antsika izay mandrafitra ny fivondronam-be. Mampiasa ny fahitalavitra isika mba hampitana hafatra ary ireo tambazotra tserasera na ny médias sosialy toy ny Facebook sy ny maro hafa dia mampiasa n'izany koa ny fiangonantsika. Fa ny fantana mipetraka inona ny toe-tsaina hoentintsika mampiasa ireny teknôlôjia ireny. Inona ny zavatra tokony ho fantatra hoentintsika mampiasa ireny teknôlôjia ireny. Amin'ity anjarako ity dia tsy resaka ny mahakasika ny teknika fa hijery kosa izay ambaran'ny Baiboly. Marina fa ny Baiboly dia tsy ahitana teny ao manao hoe Facebook na Twitter, tsy ahitana teny ao toy ny Messenger, kanefa kosa ahitana ny toe-tsaina izay tokony hoarahana eo am-pampiasana an'ireny tambazotra mpifandraisana rehetra ireny. Ao amin'ny Timoty 2:7 ka ny andeniny 9:10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Inoko fa ny kristianina rehetra, ny mpanaradia an'Andriamanitra rehetra dia samy mandinika ny Baiboly avokoa. Ary eo amin'ny fomba fiainantsika, eo amin'ny zavatra ataontsika dia azadino fa misy ireo manodidina antsika izay tsy mahalala izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mety tsy matakatra izay ambarany tenin'Andriamanitra. Mila fanampiana izy ireny, mila fanohanana izy ireny. Ary eo ampananako, eo ampampiasako ireo tampazotra mpifandraisana, ifaneraserako amin'ny manodidina ahy dia azadino fa misy fampianarana tokony atao ao. Misy fandresen-dahatra tokony amafisina ao. Misy fanitsiana izay diso tokony ho tanterahana ao ary misy fitaizana amin'ny fahamarinana ao. Manahoana no avoaka n'ireny tambazotra mpifandraisana ireny ankehitriny? Inona daholy ny zavatra hita ao anatin'ireny? Ry namako malala, misy fampianarana mila amafisina, misy fandresen-dahatra mila amafisina, misy fanitsiana izay diso mila atao ary fitaizana amin'ny fahamarinana. Ny faharoa ao amin'ny Filipianina 4:4-9 dia hoy izy: farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateuty, na inona tsara laza, raha misy antsaram-panahy ary raha misy dera dia evero izany. Na manahoana no mety fampiasan'ny olona n'izao rehetra izao. I Paul dia milaza eto: raha misy antsaram-panahy.
Indraindray tokoa any amin'ireny tambazotra ireny ahitantsika fifamaliana. Any no ahitantsika ny famborana, ny tsiambaratelo lasa fantatry ny olona rehetra. Any no mety fanarantsiana sy ny fanenjehana ny olona. Ny olona manana n'Andriamanitra kosa, ny kristianina mpanaradia ny Kristy kosa, dia ozy raha misy antsaram-panahy dia hevero izany. Andray ao no ahitantsika hoe rehefa misy olona anankiray tesitra angamba izy dia manao fehezanteny eo izy dia any amin'ny farany ataony hoe je vise, mba ahafahana miteny mafy angamba le an-tany. Raha misy antsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Toetsaina manaraka Korintiana voalohany 10 ka ny 1:1-3. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mahafinaritra le teny hoe koa na mihinana na misotro ianareo, dia ny tapany faharoa izy hoe na inona ataonareo. Tafiditra ao anatin'io hoe na inona io ny fampiasana ny tambazotra mpifandraisana rehetra amin'ny sehatra rehetra. Ka eo ampanaovantsika n'ireny na inona rehetra ireny, ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ataovy fantatry ny olona fa manana ny Kristy ianao. Ataovy fantatry ny olona fa mitoetra ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra. Ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ohabolana 7:20 ka ny 2:20. Ho indrindra ho antsika mpampiasa ny Facebook, ho an'ny talora mampiasa an'izany, dia ozy hoe izay miara-dia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia idiran-doza. Amin'izao fotoana izao dia araka ny statistika misy dia manodidina ny 50% eo zany en moyenne ny naman'ny olona anankiray ao amin'ny Facebook. Farany betsaka moa izy io 10,000. Mety misy zany manana 10,000, mety misy manana namana 1,000, mety misy manana namana 2,000, fa fantatsika avokoa ve reny namantsika ireny. Filifily amin'izao fotoana izao ny vaovao ny amin'ny tanora zay lasa mivoaka amin'ny alina no ny resaka ifanaovanao. Firifiry ny olona no voafitaka ny amin'ny sary hafa mipotra eo amin'ireny tambazotra ireny, kanefa sary hafa no tena misy azy. Manahoana ny safidianantsika ny mety namantsika. Ny fomba fiteny malagasy dia hoe ampafantaro any namanao dia ambarako anao ny toetranao. Any Baiboly dia manindro mafy fa zay minamana amin'ny endry dia ho endry, ary zay misakaiza amin'ny adala dia idiran-doza. Manahoana ny namana ifampiresantsika ao, manahoana ny toetra namana ambarantsika mifanakalo-hevitra amintsika ao, manahoana ny namana amborantsika ny ao anatsika ao. Fa raha misakaiza amin'ny adala isika dia idiran-doza hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny toetsaina manaraka Timoty 2 ka ny 2:20. Fa mandosira ny filany tanora fanahy, ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo matio. Mahafinaritra le hoe mandosira amin'ny filany tanora fanahy. Eo ampampiasantsika ny tambazotra mpifandraisana, mitombona ihany koa teny io manao hoe mandosira. Misy ny zavatra tsara ao, kanefa misy koa ny zavatra ratsy ao. Misy ny tantara izy to manalesina ao, fa misy koa ny tantara azahoana lesona ratsy ao anatiny ao. Mandosira amin'ny filany ny tanora fanahy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra mitoe manao hoe fa mieza kosa mitady fahamarinana, mieza mitady finoana, mieza mitady fitiavana, mieza mitady fihavanana. Eo ampampiasako ny tambazotra mpifandraisana, ahoana no azahoako ny fahamarinana, ny finoana, ny fitiavana ary ny fihavanana. Inona no mahamaika ahy rehefa mampiatra ny tambazotra mpifandraisana? Inona no mahamaika ahy rehefa mifanerasera amin'ny namako aho? Inona no mahamaika ahy eo amin'ny zavatra ataoko rehetra eo amin'ny lafiny fifandraisana? Mieza mitady fahamarinana, mieza mitady finoana, mieza mitady fitiavana, mieza mitady fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo matio. Korintiana voalohany 10 ka ny 2:17. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra no azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Misy fandanjalanjana omen'ny tenin'Andriamanitra.
eo mpampiasantsika ny tampazotra mpifandraisana azo atao ny zavatra rehetra fa azadino fa tsy ny zavatra rehetra no maso tsy hoe satria manao an'ity zavatra ty avokoa ny namako rehetra dia ho ataoko zany raha mitodika manokana ho antsika zandry zay mbola mianatra ankehitriny mandrato fahalalana maso azo atao ny mampiasa ny Facebook, azo atao ny mijery internet, azo atao ny mijery YouTube, fa tsy ny zavatra rehetra no maso, tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Nandray variana amin'ny zavatra hafa isika, kanefa mbola misy zavatra hafa tokony ho lohalaharana sy faindohan-draharaha amin'izy ireny. Nandray variana mety mahazo fahalalana amin'ny zavatra hafa isika, fa tsy mahazo fahalalana amin'izay tokony ilaintsika ankehitriny. Tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, tsy ny zavatra rehetra no mampandroso, na dia azo atao avokoa aza izany zavatra izany. Mahafinaritra ho Andriamanitsika io dia Andriamanitra tompony ny fanomezana safidy, tsy manery antsika Andriamanitra. Kanefa eo amin'ny zavatra ataontsika na miarihary na takona izany, mety ho takona amin'ny zoky, mety ho takona amin'ny ray aman-dreny, mety ho takona amin'ny namana azy, fa azadino fa ho anao manokana tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Mahaiza mandanjalanja zay zavatra tokony atao, mahaiza misafidy zay tena ilainao, mahaiza misafidy zay tena mahatsara anao, mahaiza misafidy amin'ny maha-kristianina anao. Romanina 12:20 ka ny 2:2. Ary aiza manaraka ny fanaony zao tontolo zao, fa miovaha ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapony, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Aza manao ny fanaony zao tontolo zao. Ina moa ny tenin'Andriamanitra ambara amin'izany? Tsy hoe satria aho miaina eto amin'izao tontolo zao, fantatro ny fahamarinana, fantatro ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa mbola tafalatsaka any amin'ny tsy tokony ho ale aho. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Raha mifanopa zao tontolo zao, raha mifanaratsy zao tontolo zao, aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Magaga no mahita an'ireny afatra ataon'ny olona ireny, zao ndray zany ndray ve mba ataonao an'izany, ry mialatsiny amin'le ohatra manao ry tafa-tsoavaly ty, dia ao dia totemizena ny olona ao dia menanaram-bositra ny olona ao. Aza manaraka ny fanaony izao tontolo zao, ny mifanaratsy, ny mifanenjika. Toe-tsain'ny tontolo misy antsika izany, fa tsy toe-tsain'ny lanitra. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Aoko hiavaka ny olona manana an'Andriamanitra, aoko hiavaka ny olona manam-pahendrena, aoka hiavaka ny olona zay vonona ny hoany an-danitra. Korintana voalohany 1:9 ka ny 2:20 sy ny 20 dia izy hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tenimpolo fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony ny tenanareo ianareo. 20 fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Mahafinaritra le 20 manao hoe koa dia mankalaza an'Andriamanitra. Eo amin'ny zavatra atao dia azadino fa tenimpolo fanahin'Andriamanitra izao sy anao. Ka na inona ambara, na inona fihetsika atao, na inona fitafy aseho, dia aoka ho fankalazana an'Andriamanitra. Ny zavatra ampita rehetra ho fankalazana an'Andriamanitra, ny zavatra atao rehetra dia hankalazaina Andriamanitra, omem-boninahitra Andriamanitra, omena-dera Andriamanitra, koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo, amin'ny zavatra atao mankalaza an'Andriamanitra. Korintana 2:10 fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay. Tapany 2 ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ny an'ny apôstôly Paoly, na inona zavatra nataony sy nambarany, ny tanjony lehibe indrindra dia atonga ny fon'ny olona rehetra ho babo ny anaiky an'i Kristy. Ny tanjony sampana fifandraisana toy ny sampana rehetra eo amin'ny fiangonana dia ho fitaovana mahery vaika ampiasaina hitaonan'ny olona ho eo amin'ny Kristy. Ka amin'ny fampiasantsika ny zavatra rehetra,
ampiasantsika ny tampazotra mpifandraisana rehetra aoko izany ny tanjona voalohany dia atonga ny olona hanaiky any Kristy, atonga ny olona ho tonga ho eo amin'ny Kristy. Maro ny raritsaina ankehitriny, maro ny olona verevitra ankehitriny, maro ny olona mitebiteby ankehitriny, maro ny olona fentahotra ankehitriny, eo amin'ny Kristy no fanantenana. Ary raha zany ny tontolo misy antsika, andeha ho ampiasaina ny fitaovana ananana rehetra mba hatonga ny olona ho eo amin'ny Kristy. Amin'izao fotoana izao raha aka ohatra isika ny amin'ny ataontsika hoe Facebook na ny FB ozy ny tanora, dia maro ny fomba ampiasana an'izy io. Misy ny manao ny FB ho fialam-boly, mitsangatsangana izahay dia ambarany ao, miaraka ny sakafo izahay dia ambarany ao, mahafinaritra zany. Misy koa ny manao an'izy io ho fitadiavam-baolana, marary ity tanako ity, inona no fanafody ataovy amin'izany, alefaso MP, misy aretina mahazo anahy sahala amin'izao, inona no tokony ataoko, atao zany ho fitadiavam-baolana. Misy koa ny manao an'izy io elakitsiny amin'le hoe fampidiarambika, aseo daholo na ny mirirana na ny manatrika na ny mitodika ivo mba hanehoana fa zao no nanaovan'Andriamanitra angamba, zao no kirariko, zao no ny fitafiko. Misy manao an'izy io ho fitadiavam-bola, ary io sady indraindray manao hevitra ratsy mihitsy amin'izany. Ny orinasa sahala amin'izao dia nifidy anao ahazo fiara, ko raha ekenao zany dia alefaso amin'ity SMS ity ny sahala amin'izao. Mamana ny rano isika amin'ireny, fa ny fiara tsy ho azontsika, fa ny volantsika aza no ripaka lany amin'ireny. Manao fitadiavam-bola ny olona. Misy ihany koa manao an'izy io ho fanentanam-bahoaka. Raha mijery an'izao tontolo izao isika, anisan'ny serasera ampiasain'ny rehetra ny Facebook mba hanaovana fanentanam-bahoaka. Hitantsika zany, iainantsika zany. Misy koa manao an'izy io ny FB ho fitadiavam-bady. Izao dia lehilahy 70 taona, fotsy fidirana, sorobilana, mitady vehivavy efa matotra, sahala amin'izao, manaova an'izy io fitadiavam-bady. Kanefa ny hetsakilan'izany dia misy koa manao an'izy io ho lasa fisaraham-bady. Omeo anany ny mot de passenao, izany ray io resahanao io, maninona no afeninao amiko, lasa miteraka indray ary izy io any amin'ny ady, eny ny fisaraham-bady mihitsy azy. Misy koa ny manao an'izy io FB ho fanalam-baraka. Angatsy ho azoko, anyty no ambarako, asehoko amin'ny olona rehetra, ady any amin'ny tokantrano any, ady any amin'ny fiarahamonina any, zay tokony no tazomina ao anatin'ilay sehatra vitsy no mipotra any. Avereno aingana ny kirariko ratsy zany dia sahala amin'izao, sy ny maro samihafa, manala baraka, sy ny sisa, sy ny sisa. Misy koa nefa manao ny FB ho fitondram-bavaka. Mahafinaritra ny mahita an'ireo toko sy andininy ataon'ny olona, ny hoe mila vavaka venao fa hivavaka ho anareo zahay, inona no mety olanao andeha ho eo amin'ny Kristy, fitondranam-bavaka. Misy koa manao an'izy io ho fampitam-baovao, ny tombontsoa nomen'ny tompo ambara ho amin'izany, ny zavatra atao ho an'ny tompo ambara ao anatin'izany, fampitam-baovao. Ary misy manao ny FB ho fampianarana baiboly. Ary nataontsika loko samy efa misy moa ireo telo ireo zay hitantsika eo amin'ny écran dia ny hoe fitondram-bavaka, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fampitam-baovao, alalan'ny olona ny zavatra nataon'ny tompo taminao, ny zavatra tsara zay ahafahan'ny hafa ihany koa manao fanandramana ka hijoro vavolombelona, ary eo ny fampianarana tenin'Andriamanitra. Manahoana raha zany ny zavatra hita ao amin'ny tampazotra mpifandraisana. Zany akoa tsy midika amin'ilay tansantsika teo aloha teo manao hoe tsy tokony atao, tsy hany. Fa ny zava-dehibe sy izay akasitran'Andriamanitra. Nahoana raha rakotry ny fitondranam-bavaka ny Facebook. Manahoana raha rakotry ny fampitam-baovao tsara izay nataon'ny tompo ho anao ny Facebook. Manahoana raha feno fampianarana ny baiboly. Tsy amin'ny Facebook ihany, azo ampiasaina amin'izany koa ny Twitter, azo ampiasaina amin'izany ny Messenger, azo ampiasaina amin'izany ny telefona, azo ampiasaina amin'izany ny radio, azo ampiasaina amin'izany ny télé, azo ampiasaina amin'izany ny internet, maro isan-karazany. Andeha ho fenontsika an'izany fitondram-bavaka, fampitam-baovao ary fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Zany akory tsy midika manao hoe aza mandefa ny sary fiaraha-misakafo intsony, na hoe aza mandefa ny sarytsika mitsangatsangana eny amoron'Andriamanitra intsony, azontsika atao zany. Raha zay no mahafinaritra antsika ka ahafahantsika mankalaza koa an'Andriamanitra. Fa ireo zavatra telo ireo aoka ho raisintsika am-po izany.
ary eo ampifandraisantsika amin'ny manodidina antsika. Inona no toetsaina ihany koa tokony ananana? Na Facebook zany, na zavatra maro samihafa. Hipetraka mandrakariva ao anatin'ny saintsika ny fantaniana manao hoe ty zavatra ambarako ity marina ve izany? Ty zavatra gemeko ity, ty zavatra partageko ity, ty zavatra komanteko ity marina ve zany? Ny source anazoko azy marina ve zany? Fantana faharoa, fahenrena ve zany? Marina fa mety ho marina lesy kanefa ny fanambarako ny marina, misy fomba fiteny zay manao hoe ny marina rehetra tsy filaza. Mety ho fanambaranao ny marina ny toeraka zavatra hafa indray ho amin'ny ankilany. Fahenrena ve zany? Fahaizana mandanjalanja? Mampandroso ve zany? Pozitiva ve zany? Zavatra tsara ve zany? Tena ilaina ve zany? Manahoana raha eo mpampiasantsika nyreny tampazotra ireny, ary na dia eo amin'ny fifandraisantsika mivantana amin'ny olona manodidina antsika azy, fifandraisana avokoa zany. Aoka apetrakintsika mandrakariva ny fanontaniana manao hoe marina ve zany? Fahenrena ve zany? Mampandroso ve zany? Zavatra tsara ve zany? Ary tena ilaina ve zany zavatra izany? Ko raha natao mampiontrika ny Facebook, raha zay no ohatra tanohy mijery ao, isika kosa tokony ampiakatra ny fijerin'ny olona ho eo amin'i Jesosy amin'ny fampiasantsika an'izy ireny. Amin'ny fampiasantsika ny tambazotra-pifandraisana rehetra andeha ampitraka ny fijerin'ny olona ho eo amin'ny Kristy. Ko raha mampitanondrika ny olona izao fiainana izao, raha mampitanondrika ny olona ny fahoriana, raha mampitanondrika ny olona ny zavatsarotra, raha mampitanondrika ny olona ny fitsapana lalovany, andeha ampiasaintsika izany ampitraka ny olona ho eo amin'i Jesosy. Ny faniriko etam-pamaranana dia iombona vavaka isika. Mahafinaritra ty vavaka anankiray ity zay tiako ihany koa mizara izany amintsika, manao hoe Tompo, eo mpampiasako ny tambazotra-pifandraisana, eo ampifanaraserako amin'ny manodidina ahy, eo amin'ny zavatra rehetra ataoko amin'ny lafin'ny fifandraisana. Tompo, formateo ny foko, réinstalleo ny fanahiko, fa potiky ny virus ny fahotana, ka misy erreur daholy ny email alefanao. Ka na ny fiembenana maraina, na ny lesony sekoly sabata, na ny fandaniana ny tenin'Andriamanitra, toto misy erreur avokoa zany ao anatiko. Ampidiro an'ity virus matanjaka ao raha eo, mba ahaizako misafidy ny flasy tsara sy ny flasy ratsy eo amin'ny fiainako. Ampio aho tsy tsiriritry ireny Cori 5, 6, 7 reny, fa ionina amin'ny logiciel zaka ny RAM sy ny grafikako. Ary depaneo Tompo, dia mbola tsy maty ny carte mère. Ary mbola mandreza ny dindinika torevitra toetsain'ny lanitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany ao. Raha eo ataovy mizazoro mandrakariva amin'ny fifandraisako aminao ao, ka mba ho zava-misy ao anatiko ny fanaovana ny sitraponao. Amen. Sitina uveri
vitaniace ilay fitizainase famitsangana ifo ratony anarako antso kany solo baba indray tena hatsarampanay faty vitaniatreo ilay fitizainase famitsangana ifo ratony anarako antso kany solo baba indray tena hatsarampanay ambarany fitiavanao anja ratsara mizao retriza tsy tina overiza na deo esingan'olona ira ambarany fitiavanao anja ratsara mizao retriza tsy tina overiza na deo esingan'olona ira na deo esingan'olona ira isaorantsika andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary isaorana ihany koa isika rehetra izay nandray anjara natao anatin'ny taridalana izany a natao anatin'ny isika rehetra zay nanaraka teo anivon'ny onja-peo a sy teto anivon'ny tambazotra nytserasera hiatrika ny herinandro vaovao ary isika koa isy vavaka zay ombonantsika mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika ireny teny rehetra zay ny fampizarana tamitsika ireny manasanao ary a mba iombona am'izao vavaka izao rainay tsara indrindra zay any an-danitro isaoranay anao ny fotoana rehetra zay niaranay teto ny fangatanay mandrakariva fa nanao masina zay ny alolalana tany am-ponay no hametraka zay tena mahasoa indrindra ny fiainam-pananay tsirairay avy ka ho sady mpianatra ao zay ho mpanompo mahatoky fitaovana mahomby eo ampelantananao anananay ilay toetsainy lanitra tokoa eo amin'ny fiainanay indrindra hiatrehana izao herinandro vaovao zay misokatra izao dia atsapa ny fahasoavanao zay ko ifandanja mandrakariva ny fiainanay aranofo sy ara-panahy tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy amen. aleo sorokato zay mitsabo izany no hevitra ho filibirarintsika eto amin'ny radio Oasis 106.4 FM mandritra ny herinandro manomboka ny alahady 2 Aogositra ka hatramin'ny zoma 7 Aogositra ho avy izao izay rahanareo aminaminareo Dr Andriantina isaky ny amenora ariva sarotra matetika ny fijabona ary lafo ny fanafody tsy voatery ho sisina avokoa ihany koa ny marary zay jabona fa mety hitranga fahafatesana koa aleo misoroka zay mitsabo hoe manasanao ary anarak'izany tsy tapaka fa hitan'ny sosiny tsara ianao.
matsiaro very zadireraka siana to tsy misy intsony fanantenana mitraka kajereo inilanitriny ao ilay mpamonjy mahitsy zay mahazo anao ka nasarotraza izao lalana izao dia matoky fa izy tsy hanary anao o mareta ianao toizo hatrany izao dianao zao fao ambadika ao ilay kanany efa miandry anao kana de toma filotra de aoky anao aritra fireniany de manambotra anao andovalanitra zamanay mandroso atrany atrany esory ao an-tsaina ny hoe iverin-dalana de fikiro mafy ireo teny fikasany fa miadinao tsy hoela de hifaranao o mareta ianao toizo hatrany izao dianao zao fao ambadika ao ilay kanany efa miandry anao kana de toma filotra de aoky anao aritra fireniany de manambotra anao andovalanitra aleo sorokato izay mitsabo izany no hevitra ho filibirarintsika eto amin'ny radio Oasis 106.4 FM mandritra ny herinandro manomboka ny alahady 2 Aogositra
ka hatramin'ny zoma 7 aogositra ho avy izao izay rahanareo aminaminareo dokotera Andriantina isaky ny amenora ariva. Sarotra matetika ny fitsaboana ary lafo ny fanafody. Tsy voatery ho sisina avokoa ihany koa ny marary izay tsaboana fa mety hitranga fahafatesana koa aleo mitsoroka izay ny tsabo hoe. Manasanao ary anarak'izany tsy tapaka fa hitan'ny sosiny tsara ianao.